nyitenge some vitimi fianana humura fane mafyavitambuka wanotisiku wantarifa huringanina aswanini havatia kwinyo hane kunyaru wasituna tisto kunyaru te sikikile nilani parizaye ifakatia faala nonduno nangino sana kuruti mazata adisinye na tekina ununifia luna na fanangino Hari tindino ambesa kwekutala na ramana mane ndinda no mas dinga zalifalifa Asaruvo nulu na vitara tsiyambi futera nyami tengane Tora luma suko ulina tizaka timaiti nane Kutikira nyilani barizaye Ifakati ya faana nulu Nagino Sana kuruti mazata adisinye na tekina ununifia luna na fana nyeno Kamuna velu niria na ufati Kwati meru kulolova na urate Tunga masengi malova ni mediaza Hedihini minagani karisi Nandikiri nangara kumisinye Timitu bifani fanara kawa Timanino Fiara na mari Sanga tufenu Kifaro wedesu Kumefaro tufenu Arabda wachigarita akur lali akur jabchika salama va kotratroka manake ihany tsika mifandarana androany satria mandray manakajo amin'ny tena rehefa avy eo ny mitondra raha-pireneny tony moa zany de ahoana fa tsy maintsy mandefitra kely nareo raha misy de misy eo amin'ny atsasakadiny eo ny fandrarantsika eo fa ho ataoko tena feno raha pitra aho de hanao édition spéciale zany mba ahafahako mivalapatra tsara amin'ny fandarana sy ny zavatra tokony lazaina amin'ny raharaham-pirenena rehetra satria de tena miazakazaka izy ary ny tena marina de hoe ny vaovao rehetra zay mivoaka dia jerenao en surface zany raha ohatra ianao tsy mandalina zany ka tsy mahay mandinika ihany koa mivoaka ny vaovao dia mieritreritra ianao hoe surtout ny fanjakana mieritreritra ny fanjakana fa tafavoaka izy fa ny tena marina vao maika mimiditra milavaka tery ary vao maika tena sahirana ao anatin'izany miady an-trano miady samy miady ry zalahy fanao taim-bava ny la gazety manenjika ny lalatina ny septambre mandresaka manenjika ny rosy ny la gazety manenjika ny fiangonana manenjika ny eglizy manao ny tsy mpanao dôly ny dossier mivoaka arany tsy maintsy hisy olona hijoro eo ary hiteniny ola hoe oka zay mety tsy fantatra hoe olala ve hoe ola tsy fantatra aloha zany mba tsy ninona hoe za gérer un contre olala
ankoatran'ny hoe le ireo raha nataon'ilay andro iny ihany fa na izy anaty zany de zao hoe andro antsika zany iresaka ny hoe hitantasika antsika androany de hoe midy bingo. Ny bingo io manko na manao matso ara de tsy de tiany miaramila loatra izy io satria mangalatra ny lalana mangalatra amin'ny hafa zany satria le tongony le manao ohatran'izay. Samihafa ny hoe bingo sy hoe bancal samihafa mihitsy zay ary ny tantasika antsika zany de hoe midy bingo fa raha pitra de resaka tanteraka momba ny hoe fanaovan-gazety tsy hampianatra ny efa mahay akory fa misy an'le abus tsy hoe misy ihany fa tena misy ny abus any Madagasikara, abus de filazan'izany amin'ny lalàna frantsay de abus de statut na abus de position. Arakaraky le position sociale anao zany de manao abus arak'izay tratra ianao satria raha toriana ianao dia inona moa tizy teo takany raha nararaka amin'ny lamosiny gisa ihany satria ianao olona tsara apipetraka ary akaiky tsara mihitsy ny fitondrana d'autant plus ny fitsarana ny Madagasikara matahotra fitondram-panjakana mihitsy atahorana be mihitsy zany hoe raha côte bleu zany tena raha vato bleu zany tena manahirana ny fanjakana ny fitsaranany amin'izany ka manao an'izay le abus de statut zay tsy afaka manao an'izay la gazety raha tsisy olona matanjaka ao aorinany ary olona matanjaka afaka mibaiko hoe zao indray avoaka zao indray atao satria raha misy ny olona tokony amiely sy palany zany hoe eglizy zany na solontenan'ny fiangonana na ny eglizy zany de tokony any amin'ny la vérité na hitana an'izany na Madagasikara matin de zay no hitantsika eto hoe bingo manao matso de raha pitrotsika mbola hiresaka ihany koa momba ny raquette mahazo an'ireto grande société étrangère tonga any Madagasikara ka ny anaty émission tompoko anaty émission azafady de ny olana de hiresaka tsy hoe olana fa hiresaka momba ny ampamoaka nataony ramatoa Gaël Borgia tsika efa nilazaika izy io taona lasa zay fa miverina izy io dia ampiarahantsika eo zany hoe tena édition spéciale zany rapitso manomboka amin'ny fito sasany ariva aty Frantsa zany hoe amin'ny valo sasany any Madagasikara. Resaka Monseigneur Audin sy ny fanaovan-gazety ary ny resaka grande mine sy ny karazany ka ialako tsiny zany amintsika mianakavy tsy afaka ny valapatra firy androany nohon'izay le fotoana efa vita ny fandaminako zay tara ihany koa vao tafiditra tato an-trano ka dia rapitso no fanao fotoantsika amin'ny fito sasany heure aty Frantsa fa valo sasany heure any Madagasikara. Zao ny bingo no lohateny ny tatasikaatsika dia tapitra io dia tapitra ny zavatra ataontsika. Nefa hira anankiray mba hiainga amin'ny hafaliantsika sy ny na de hoe manjombona tena manjombona ara ny fiarahamonina ny Madagasikara dia aleo ndeha mba andefa an'ity alefako ty hoe last ady ity satria groupe ny no manao azy ohatran'ny mampagaga ny dada zany nataon-dralahy eto de mba mahatsiatra raha misy olona tsiarotsaroko foana zany de nikaravalomana mihitsy satria le izy comment pitoyable zany no tiako azy anaty émission tompoko fa mirapelona rehefa avy eo anaty émission azafady il est trop triste za zany il me fait pitié zany à la limite zay no tena marina ndao ary tata Mambo
tany ao tata manino anao zahay le anao tsy manana maradia kango manata kahia zamliko iterena fa mijalineny tato kamala zahaye tonight gonna be fine, you know. Tonight I'm doing it. Tonight gonna be fine, you know. Tonight I'm doing it. Desi non ci hai mai, salami magatahanai kadeya. Matukiana, kami tebi aminai, devo tana ini tatuato. Salami titana, kamala elzahaye, chite chubite. Tonight could be fun, you know. Tonight I'm doing it. Kamala elzahaye, chite chubite. Tonight could be fun, you know. Tonight I'm doing it. Eka, dada malala, lasa ho ny dada Ozizy groupeny a. Araky ny lazaiko teo dia hoe misy karazan'olona zany a mity bingo a, misy karazan'olona mangarim-biby andavaka, ary tsy malala akory ny mety hahafaty azy na hapotika azy amin'ny zavatra mitranga sy ny zavatra misy ao amin'ny firenena. Nisy tantara raiky ty a. Asa zay tsy nampifankahazo amin'ny Maurice-Travonana singa voilà ampy zay zao ny zavatra mitranga mbola nyteny ndray ray aman-dreny jejeratsiraka azafady fausse manipulation iny a. Tsy tonompy ny anaran'le mety tsy vazaha zay izy a. Niady teo Antaninarenina izy roalahy teo amin'ny Colbert, samy mpanolontsaina spesial ny mpanodikodina ny entan'ny Kroma ary nahavitany harena maromaro mihitsy ao anatin'izany ny karazana trano hita sy tracé zany any Maurice, ary io tovolahy io efa nigadra izy io fa iandro navita no voafitany tao ary
Izy koa no moa nanana akama akaiky hoe alaina marisonina zay tsy afenina hoe samy maramara saina zany raha zay no tenenina fa ialaina marisonina moa tsy de hoe ahoana fa ty ankiray ty zany ty vahiny ty sy vazaha ty zany no tena ngialy ny teny hoe gidro ny malagasy raha tadidinareo izy no niteny an'izay ary nasaha ny tratran'ny olona le enregistrement tena voaka amin'ny olona. Rehefa niady zatra nitsotra ny tanan'ity ranamana dia ny lako ny Maurice Javonana tena lazaiko anareo fa 2 minitra dia feno faritra iva teny amin'ny Colbert andeha hitady an'io ranamana io ary hamono an'io ranamana io. Amin'izao fotoana izao tsika dia mahita karazan'olona manana ny adalà ny Rosy ary na izaho zao rehefa niteny mafy mihitsy an'i Rosy hoe Rosy ajanony le mitraité teny ratsy fa rehefa tsy mifanaraka ny ady-hevitra dia aleo mangina sy ny karazany. Satria moment koa zay mindralà tena mifandrindrahindra koa ary samy mahalala ny mety capacité-ny dia fa ny tsy afenina aloha zay mpekamy. Mpekamy zay satria raha taloha rehefa raikitra ny tontolo eo Mahamasina dia Rosy ireny ambaka ny Rahalava manampy anay tsy angatahana izy hoe ampy io zay satria zay koa hoe Saint-Michel zany bandy mafy be daholo zany 1m80, 1m75, 1m90 zany voatorako iny baoliny raha sendrin'ireo mandeha nitavanao tonga anao dia torana. Fa plus ou moins pacifique satria tsy dia tena tia miady loatra fa misy ihany ny tena tia miady tao tahaka an'ireny général Camille Vital ireny tia miady iny tena lazaiko anareo fa ny défaut-ny fotsiny rehefa tena raikitra ilay izy tsy hitanao intsony avy eo fa ianao no taraiky eo fa manao iny tena manao ary tena miady iny. Nanao ireny tamin'ny aliny ry Laurent Ratoza, Tokolahy Ratoza efa maty moa izy. Dia manampy eo zany Rahalava sy ry Rosy sy ny karazany le tarika Rosy ireny zany sy ny bandiny Mahamasina sy ny bandina Mpamarinana. Tany no nampinamana anay, mampiakamy anay ary tsy azo lazaina hoe tsy mifankafohy fa moramora kokoa zany raha zay ambaka ny Rosy ny miady dia mihavana satria hainay ny mifandefa raha marina tokoa ny causen'ny Jean de Fleury satria Rosy zokiko zany zay ny marina. Da marina zany causen'ilay izy zany dia za tsy teny hoe zany nampiova azy je peux pas prétendre cette prétention mais vous avez quand même remarqué que tsy dia miteny ratsy fiotsony Rosy raha tsy hoe efa tena vendrina ianao ary efa hoe midépassé ny borne ianao dia manompy izy ny azo manko ny arme iny fa iny tsy midika hoe manao ampohan'ilay zavatra teneniny Rosy amin'iny fa iny ny azy iny maha-Rosy an'ny Rosy ohatra ny mpanoratra rehetra ny sasany soratra ny an'ny Rosy teny ratsy na anoratany hira ianao rehefa avy eo tahaka an'ireny lera ireny zao hoe lera zany no anasorana an'izany ary manana vava marary zay izy ka ireny bandy ireny zany tahaka ny hoe Rosy ireny zany dia manana esprit akama tena hoe tsy azonao gozongozonina satria zay mifaritra izy rehefa akama ianao dia akama fa rehefa tsy akama ianao dia tsy akama zay le izy ary aza mikitika ny akaman'ny akama fa vao maika tena grave be le situation ka teo no nampitsotra ny Rosy satria nikitihana ny akamany ngasa reraka zany. Iza moa no ifampiresaka matetika amin'ny sareraka raha tsy hoe samby artiste ralahy ary matory Rosy manao fihetsika eto an-tena dia mety manana malala ny fahamarinana zay mety mitantarainy izy teo sareraka izy satria normal be raha mifampiresaka izy roa lahy
tsisy azo dikevitra zany, raha misy zany mety malala ny secret tsareraka, de malaly rosy, anisan'ny malaly rosy raha misy olona 10 mba mety 5 rosy. Zany hoe tsy place négligeable ao anatin'ny confidentialité ny sareraka mihitsy zany réseau de confidentialité ny sareraka mihitsy rosy. Tsisy adivitra zany. Ary teo mihitsy no nandringana nahatonga ny rosy ny teny hoe avoay sareraka. Satria ary ny saisirany birao politika hoe birao politika amin'ny mampara hoe orly rehetra. Fa ahoana ny bandiny sambosamborona ohatran'io, laisany tokony andamy manio cause sy ny karazany hoe laisany totra mianahana fotsiny ohatran'ny mipetrapetraka fotsiny. Miaraka amin'ny teny ratsy io zany. Mazava ho azy. Nareo no mampiady ny teny ratsy izay tokony hiady amin'izany teneniko zany. Ary tena milaza mihitsy, nanangam-peo mihitsy i Rosy. De sady resy tamin'ilay filoham-pirenena izy. De ao anatin'izay resaka izay no asa ny zavatra mitranga tany amin'ny André Rajoelina tany fa za zany no miteny anareo. Tsisy dikany amin'ny Rosy manompo any André Rajoelina amin'ny telefaonina. Efa henoko zany tamin'ny transition. Tena tsisy dikany amin'ny Rosy zany, tena ho pahin'ny Rosy tonga de mandeha io e. Ataony elaha mihitsy le André Rajoelina satria io zany de zao e, aza mba fantatry ny olona ihany ny klemanao fa rehefa fantatry ny olona ny klemanao de tsisy haja intsony ianao. Zay tadidio zay. Bah tu as beau être président fa ataon'ny Rosy amin'io ianao hoe tena inona niema vao mafana amin'io alary andry. Ohatrohatran'izany ny fitenin'ny Rosy an'ilay izy. Ohatra. Nareo malala azy. Fa tsy misalasala mihitsy Rosy zany manao ialahany André Rajoelina. Na hoe miteny ratsy amin'ny André Rajoelina. Nanangam-peo i Rosy, tsy fantatra zay réaction-n'ny président tany. Tinga septembre. Le midi-bingo zany. Ty septembre dia manao conférence de presse na tsy fantatro ny nataony. Fa henoko izy io dia karazana menace mihitsy nataony an'i Rosy amin'ny alalan'ny vava hoe samy ankamain'ny président tsika fa tsisy matahotra an'lahy elazy député tsy mahavita in'io tsy anino. Mba mameza omby taky ny fanaoko na tsy haiko hoe tsy navita inona zany Rosy tao Mahamasina. Tsy hany moa le adevitra hoe navita sa tsy navita. Fa ty le bandy ohatran'ny hoe le gasy vao tonga aty an-dafy zany de tonga de ianao indray zany no mitsefatsefaka sy milay be ohatran'inona. Afaka ray volana ianao vao tonga ansena aiza meza amin'ny olona fotsiny hoe dia mipotry ty septembre. Izy amin'io bandy avy nigadra. Hoe tsy mba hoe gadra politika akory fa gadra fatapatatra hoe ahoana. Sûr et certain fa tsy maintsy efa natsoin'ny Rosy le ry hoe amboary kely zany re fa misy tsy mety ny ataony angaha. Zay manko ny Rosy. Izy na ohatran'iny ary izy il cherche toujours la paix d'abord. Il vient en amitié, en fraternité. Naniako koa raha ohatran'izany rehefa tsy mety ianao avy eo dia avy amin'izay amin'ny angady sy ny arina. Ka tsy niandry ny Rosy amin'ny angady sy ny arina akory izy fa izy indray no tonga dia tia mangaro biby andavaka. Bonjour Fleury mba sambatra ve itotakely ihany. Izy le itotakely tompoko. Dia iny tonga tia mangaro biby andavaka. Zao zavatra lazaiko anareo. Tsy fampitahorana tio septembre. Misy karazana zavatra tena tsy azo atao ao Antananarivo ao. Mananatra foana ho an'ny rehetrarehetra hoe ho anareo mpanao politika. Aza mipamiady amin'ny Zanak'iarivo. Raha tianao politika ela sy maharitra anao ao Antananarivo. Izy samy izy no avelao hiady.
samy zanaky arivo zany. Fa io zanaky arivo io mahay mifandamina foana io. Fa raha ianao zany no hoe metimety, miakatrakatra, tsaratsara tapika eo ny fiainanao amin'ny fomba tsy mazava, de zanak'Antananarivo no tandroanao, tena miteny aminao fa midona amin'ny rindrina ianao. Ary tena potika ianao. Potika ianao. Tsy fampitandremana ho ana menasy ny zavatra teneniko. Fa ny olona koa mety ahita hoe ahoana ny mahafon'izany septambra zany. Fa tsy andrano ianao tsaratsara pôzy metimety amin'ny Andry Rajoelina, zay no mahatonga anahy miteny hoe i Andry Rajoelina ve no naporisika an'ity bandy ity hoe ndanapeo rotsy. Sa izy no tsefatsefaka avy any dia mieritreritra fa hoe vitany Rosy. Ray ny maso valy dia mivaly ny efatra. Mivory ny birao ny mainty enireny androany. Dia rapitso izy ireo vao amin'ny cinquante ngambany izay sa ino no anaran'izy io leo Mahamasina ao. Ny zavatra ohatran'ireny raha ny fomba filaza azy dia ohatran'ny hoe démonstration de force. Hiteny amin'izay ireo bandy ireo. Eto zany Andry Rajoelina dia teny i Andry Rajoelina hiteny hoe tsy izany naporisika ny septambra. Tsy voatery miteny an'izay publika izy. Fa miantso amin'ny Rosy mihitsy directement. Satria ity zavatra ity zany ohatran'ny zavatra mandray roa. Ny iray voalohany nampon'le riva sa izy no midedadedaka te hisolelaka amin'ny Andry Rajoelina. Tsy fantany akory ty Andry Rajoelina raha vao mamainy genina dia ilan'ny Andry Rajoelina pa izy. Vao mamainy Mointe Classe dia efa ilan'ny Andry Rajoelina pa izy. Ary tsy ho atakan'ny Andry Rajoelina Andry Rosy mihitsy zany septambra zany. Na inona tenen'ny laheur septambra, na inona zavatra tenen'ny lao tsy atakan'ny Andry Rajoelina Andry Rosy ela. Idona ny rindrina zany ela. Kanefa na izany na tsy izany koa, le Andry Rajoelina koa mila fantatra hoe ianao ve no naporisika an'le bandy sa dedadedaka teo fotsiny koa le cowboy. Satria ho avy ny valikafatra. Ary rapitso io. Rapitso io valikafatra io. Tiako tenenina amintsika zany dia zao e. Na inona lazaina na inona lazaina, rehefa mandinika ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao, dia miady an-trano ary ny fanala-baraka ny mapara. Raha ny tantara rehetra izay nenona hatramin'izay, fiandohan'ny fiafarana dia miady an-trano amin'ny zavatra rehetra izay atao. Tsy izany ny zavatra mitranga na voatery hisintona ny vavavoakany ity izy teo, ity septambra, na anohy dia zakany izay mety ho conséquence-ny eo. Tena sahako miteny anao zany. Tsy ho zakanao izay mety valikafatra io. Tsy ho zakanao. Petra tsara e. Mazava be izay teny izay petra tsara. Tohizako kely fotsiny amin'ny zavatra efa niteneniko hoe tany aloha tany a. Satria manahirana le mahita an'le fandehan'ny raharaham-panjakana amin'le miady an-trano. Tokony ho fantatritsika efa mangataka ny communauté internationale hoe hisokatra amin'ny opposition modéré na hoe amin'ny olona modéré nga Andry Rajoelina fa tsy tafavoaka izy hatreto aloha. Tokony hiaraka amina teknisianina modéré
Mais madame, là on parle plus de développement zany hein. Fa le fandaminana ara-tsosialy, fandaminana ara-politique, fandaminana ara-stratégique l'existence an'le fanjakana mihitsy no sahirana ngiandro radiolona ary tsy vita ngiandro radiolona izy satria tsy vitan'ny antahanta na vitan'ny blingiblingy na hoe vitan'ny vavavava izany atao hoe asa fanjakana zany. Zany hoe mila olona mahay mitondra fanjakana zany. Mila olona zany mahalala zany atao hoe définition zany hoe fanjakana izany. Bien entendu, tsy ahita olona parfait ngia andro radiolona fa ny base no omeko eto hoe verivery ianao Antananarivo aloha ary ny tena gravy very tanteraka ianao amin'ny Toliara. Zay zava-dranotrano. Tsy any Toliara ihany fa any amin'ny faritra atsimo iny. Efa misy ny firaisan-kina, efa misy ny fijoroana, efa misy ny fifampiresahana. Feran'izany atao hoe dynamique sud-sud izany. Tsy azo dikevitra zany. Tsy azo dikevitra zany. Misy olona manko miteny zany hoe Fleury efa lasa zao, manohana an'izao na manohana an'izao. Efa niteny anareo fa ny fandarako izao Fleury tsy manohana na iza na iza fa rehefa avy le andro zay hoe misy olona avy aty andafy aty na izy io na izy fa tafiditra ao anatin'le lozika amin'ny Fleury hoe olona matapitrisana no mitrena azy any Madagasikara de iny zay à condition ka tiany vahoaka iny olona iny no tohanan'ny Fleury raha tsy malala. Mazava zay. Tiany vahoaka iny olona iny, midina an-dalambe vahoaka ny manaraka an'iny olona iny, mandray an'iny olona iny. Iny zay no tohanany ary aora ary misy antony zay. Fa amin'ity ndray mitoraka ity de zao mahantaratra rehetra le firenena. Le ambition politique rehetrarehetra zay mety any am-pon'ny radiolona any, any am-pon'ny Ravalomanana, Hery Rajaonarimampianina, Fleury Rakotomalala. Za moa efa miteny zany tsy mila plasy aho Sa zany da tenenin'ny andro radiolona antaonao atao ministry ny tsy haiko sport. Tsy hanao an'izany ino koa zany? Ministry ny minina, tsy hanao an'izany aménagement de territoire, tsy hanao an'izany isan'andro zany de efa maly amin'ny andro radiolona satria isan'andro diso olona angatakatany amin'ny fomba tsy mazava. Je ne me mettrai dans un gouvernement de voleurs, de bande d'imbéciles. Fa aleoko manory hevitra aty ambadika, aty ivelany hoe ory andro radiolona. Tena miteny aminao Fa raha tsy mety manko raha ohatra hoe Antananarivo ihany no premier ministre. Fa raha vao mivoana sy mivoaka ny valan'ny Antsimo ianao amin'ity nomination amin'ny premier ministre ity, atoa miteny an'izany androany dia misy dikany fa tsy nataotao foana tony fandaharany tony ka tsy halala ny zava-misy ao an-dapa ao. Tena sahako miteny anao an'izany. Raha tsy zanaka avy any atsimo, olona avy any atsimo no apetraka ao premier ministre io, rehefa tsy hainao mandroaka ny tsay de atsoy fa ampianariko anao. Satria ny ekipanao tsy mahalala an'izany hoe ahoana ny fomba fandroana haute personnalité zany de miala eo izy mikatona ny vavany na mahafantatra secret ary. Rehefa tsy hainao zany de atsoy ampianariko aminao gratuitement hoe zao nanaovana azy, zao nanaovana azy. Afaka contact telefoninao ve azafady Nzao Finengoa
Efa ny telefoniko ane tsy homekomeko eto fotsiny fa maninona raha miditra messenger ianao azafady toko. Zany hoe ny osaturan'ity le gouvernement ity zany zanakatiny. Fa izao maninona ny resaka ny kahandrosy na ny mainty an'ireny. Teo foana izay ianao no nanao minira manimo. Fa tsisy bobleu mihitsy ny gouvernement anao. Tsisy bomanga. Raha ilan'ireo koa anao vita. Sur ce, je vous dis au revoir. Fa raha pitsika manao mafimafy ary misaotra anareo tonga fa tsy maintsy andray olona toko ary ialako tsiny satria olon-dehibe sady olo-manakaja no avy eo ka dia ialako tsiny mandram-peona toko zary zandriny le olona ireny tonga dia mametraka veloma ao antsika mianakavy sambotain'Andriamanitra asa rapitra ao amin'ny fito sasany no fotoanantsika amin'ny fitotrany heure de Paris. Reo ianao nijakatsitsika dia fanao veloma. Zay ty atao hoe adala fa niorokendy miala kande fade tsy hoakyonitsy ity ianao ity zao fa hoe famotana sy handikana lalana kande fade tsy hoakyonitsy ity ianao takanirano anony zay tsy maintsy varinany andra masimbe toy zany io tsy ahitsony dia lotry zay teny tsy maintsy ane Guaraisini tanaku Visayu banao Demumba Sansi Zibeti Achuni Sikiti Yanao takanirano anony zay tsy maintsy varinany andra masimbe toy zany io tsy haitsony ny alotry zay teny tsy maintsy ane
Say Simati Vari Nanyanda Masibe Shaichu Tiayu Diaduchi Zaite Litsi Matane Sindi Tanaku Visayuba now Deumba Sachi Tibeti Achu Titi now Sachi Tibeti Achu Titi now Iluma tolera, mandapiano tu kwa punktella bi mitli willa ti mamake mandapiano tu iluma.